tratra mbody omby ireto olona telo ireto namaky magazin amin'ny toeram-piasan'izy ireo ihany saiky angalatra lojy am'gony avy ao amin'ny toeram-piasana io teny amin'ny fokotany ny mahavoky avaratra tamin'ny zoma fa 20 ny volana jolay teo no nahatratraran'ny polisy pirenena ireto farany hitan'le fiambona zany fa misy olona anankiroa zany tao anatin'le toerana ambenany de nienjeny de tafatsoka taty ivelany moa reny rola reny enjereny de tratra ihany ny tratran'le anankiroa zany fa nanontaniana sy nadediny teo le olona zany de hita fa namoaka gony fenolojy enina zany le zareo tamin'ny fotoana de hoe ino nataonareo ty nareo ka miasa androany satria reo banderolareo zany de docker amin'ny magasin ihany recruter le magasin tsy maintsy zay fa ina zao nataonareo ty zay namoaka an'ity lojy ty fa maninona iraka avy amin'ny magasin zany jerena tonga le magasin avy eo io tao anatin'ny ty ivelany tamin'izay fotoana zay de miara-samborona moa zareo nataony enquête mikasika an'izay de miaiky moa zareo fa hoe nirany le magasin nio toerana zay nangalarandreo anio lojy io ihany de nantaniana koa magasin de nirako zareo nanao le izy zany niaiky ny fo ande angalatra zany zareo tamin'ny fotoana io tsy kombakomba ny magasin sy ireo mpamaky magasin ity raharaha ity hoy ny fanazavana taoria ny famotorana natao tamin'ireo olon-dratsy efa lasa eny amin'ny fitsarana io raharaha io amin'izao fotoana izao aorian'izay vao manefa ny sazy tokony ho azina ireto mpamaky magasin ireto